Vatsim-pana ediny pasteur Ratsanarivo Rabardson. Andriamanitra manirana tokoa ny fonay amin'ny tia maraina ity ary mankalaza mivonahitra anao ry ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra tsara ry mpanao ny tsara tsy miova omaly sy any oromandrakizay mankalaza anao izay mitsakanao mivonahitra anao fa efa novelomina indray ka tratra izao maraim-bavao izao natanteraka ny vatsim-panahy izay natolotra ao omenao ary ataonao tompo mba ho sakafom-panahy ho an'ny vahoakanao mandritra ity andro ity. Eny nitsaokanao tokoa izay mankalaza anao mivonahitra anao ary dia mangataka aminao indrindra amin'ny raha fo malaeloka manadiovana ranao sarobidy nalatsaka tao Kalvaria mpavaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Atrofena ry tompo zahay adioka ilay fanamasina tokoa mitaradarana anay andrenesana ny feonao mitenena tompo araka ny fombanao voninkaino izahay mpanomponao amiranao Jesosy avy any Nazareta nanjony manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ara ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Aoka hadio fo isika mba hitobaka ny fitiavan'Andriamanitra. Aoka hadio fo isika mba hitobaka ny fitiavan'Andriamanitra izany norohevitra izay ambandinitsika amin'ity fotoana ity ary ny ten'Andriamanitra izay ifotoantsika dia araka izay voalahatra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 5:10. Matio toko 5:10 ny 10 ka hatramin'ny 20. Matio 15:10-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niantso vahoaka ankeo amin'izy ka nanao taminy hoe mianoka mahafantara tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava izany no maloto ny olona. Dia nankeo amin'ny mpianatra ka nanao taminy hoe fantatrao fa tafintoina ny fariseo raha nandre izany teny izany ary izy namaly ka nanao hoe ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay ny an-danitra dia hongotana. Avelao izy mpitarika jamba izy ary raha ny jamba no mitarika ny jamba dia samy ho latsaka ny akady izy roa. Ary Petera namaly ka nanao taminy hoe lazao aminay ny hevitra izany fanaorana izany. Ary hoy Jesosy ianareo koa fa mbola tsy mahafantatra ihany. Tsy fantatrareo fa izy rehetra miditra amin'ny vava dia manka ao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo ka izany no maloto ny olona. Fa avy amin'ny fo ny voahany sain'ny ratsy dia ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy, izany no maloto ny olona fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona. Amen. Matsiaro tokoa tsika araka izany fa ny tompo dia mametraka hevitra lehibe mikasika ny fahadiovana. Ary raha nandretika omaly ny teny sy ny lohevitra izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra mikasika ny vava dia aniotsika dia mifanio indrindra mikasika izany ny amin'ny ifandraisana izany vava izany amin'ny fo. Ny fahadiovana izay apetraky ny tompo mba hahatonga antsika hadio mandrakariva no hatrehany. Eto koa masy dia lazain'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta fa tsy ny fanasan-tanana no zava-dehibe fa no hazavainy kosa fa zavatra aty ivelany ihany izany. Fa izay miditra ao amin'ny tenan'ny olona no tena zava-dehibe hahatonga azy hadio na hahatonga azy haloto. Aoka ry fianoana mandrakariva ny tenan'Andriamanitra no fotsika. Ho fianoana mandrakariva ny fanahy masina no fotsika mba hahatonga antsika hadio fo ary madio fotsika dia hadio ihany koa izay alokin'ny vavantsika. Zavain'i Jesosy fa avy any ivelany izay zavatra hain'ny olona, ny hanin'ny olona izany miditra ao amin'ny fitaovam-pandevonan-kanina ary noho izany dia tsy manan-kery hahaloto ny olona izany. Ary zavatra kosa mivoaka ny vavan'ny olona, ny teny ambarany no tena mampiseho miharihary na hoe tian'Andriamanitra izy na tsy tian'Andriamanitra. Manana hery hanimba ny olona
ny tontolo iainany, kanefa mbola mahery lavitra noho izany koa ilay toetra ao anaty. Ny filazan'i Jesosy zany dia toa maneho ny fahotana fototra ilay nolovaina tamin'ny Adama. Nanozongozona ny rafi-pivavahana jiosy tokoa Jesosy, rafitra izay miorina amin'ny fombafomba napetraky ny fariseo. Izany no antony nahatonga reto fariseo reto ho tafin'ny tohina, ary koa natsiaro voatsindrona tamin'izay nolazainy. Kanefa nantitra anterin' Jesosy mafy fa tahaka ny mpitarika jamba ny fihetsireto fariseo reto sy ny mpanoran-dalàna, ka loza ho an-tenany ihany ho an'ireo olona koa izay manaraka azy. Eny manova ny fomba fivavahana mifantoka amin'ny zavatra eny ivelany ny tompo mba ho amin'ny zavatra ao anaty. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy azy ny mandrakariva. Amin'ny fomba fisainana jiosy dia tokony tsarotsika fa ny fo no fitoeran'ny fihetsem-po sy ny finiavana ary ny eritreritra. Tsy fihetsem-po ihany zany fa ny finiavana ihany koa sy ny eritreritra. Amintsika nareo matetika masy dia mieritreritra hoe na mandinika hoe ny eritreritra dia avy amin'ny saina, fa amin'ny jiosy ny eritreritra ihany koa dia ao amin'ny fo no mitoetra. Ka izay lazainy miloatra avy eo am-pony no mampiseho no te-pon'ilay olona sy izay mibaiko azy. Raha mampiseho ny sainy ratsy, izany hoe ny vonin'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy, ny fo, dia maloto zany ilay olona. Tsy misy rano na toinona abetsany afaka manadio zany toe-javatra izany. Ambolavitra amin'izany izay zavatra mety ataontsika amin'ny fanompon'Andriamanitra ny amin'ny fahadiovam-po. Aokary ho diovina ny fo araka ny teny tompo hoe izay madio am-po no hitan'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Anatin'ireo fahasambarana izay napetraky ny tompo ao Maty 5 tokoa zany dia mampatsiahy antsika fa tena napetraky ny tompo tokoa ho isan'ny laharam-pahamehana voalohany izany fahadiovam-po izany. Ary ny an-dalasotra masina ity dia mahagaga tokoa ny fanazavan'i Jesosy mikasika izany, ary dia mbola antitra anteriny amintsika isan'andro ny tokony hanantonantsika azy sy ahatonga antsika ho resy lahatra mihitsy ny amin'izany fahadiovam-po izany. Aoka adio fo isika mba hitobaka ny fitiavan'Andriamanitra. Dia toetra amintsika ny fifaliana ary dia ho tamana ao anatsika ilay fanahy masin'Andriamanitra izay efa nomeny antsika mba hahatonga antsika hiady am-pinaritra. Hanana ilay fitiavany, hitoetra ao amin'ny fifaliana, hanana ihany koa izay rehetra atao hoe fahalemem-panahy, fahatsoram-po, sy ireo toetra n'Andriamanitra rehetra izay tiany hitoetra ao am-pontsika. Raha tsy ny fanahy masina tokoa miasa ao anatsika, zava-poana avokoa izany rehetra izany. Ary io fanahy masin'Andriamanitra io no mitantana antsika mandrakariva, hahatonga antsika ho fenoina ilay herin'Andriamanitra azotsika manatanteraka ny sitrapony. Aleo ry havana satria Andriamanitra te hanana zanaka izay madio am-po, te hanana mpanompo izay toetra anatin'izany fahadiovana izany. Ary dia ilay fahadiovana tiany tompo hitoetra am-pontsika dia ambarany mandrakariva fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika mandrakariva izany. Aokary ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatintsika, ary izany tenin'Andriamanitra izay mitoetra anatsika izany no ahatonga antsika hanana tokoa ilay fahadiovam-po. Ary ilay fanahy masin'Andriamanitra izay miasa sy manadio antsika isan'andro, eny ny ran'ny Jesosy Kristy tompo izay nalatsa ny tao Kalvari, mindro hanadio antsika mandrakariva tokoa ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra ary hitoerantsika ao anatin'izany fahadiovam-po izany tanteraka. Ary dia tsaroana tokoa fa ny tompo Jesosy izay nanambary izany teny izany tokoa hoe avy ao anatin'ny olona dia voam-po no ivoahan'ny sainy ratsy, dia marimarina tokoa fa ilay teny izay mahaloto dia midika tokoa fahalotoana ara-panahy noho ny amin'ny ota mivoaka avy eo am-po. Satria ny fo, raha araka ny soratra masina dia manambara ny fitambarany ara-tsaina, ny fihetsem-po, ny faniriana, ary ihany koa ny fahazahoana
misafidy. Izany ny fototsy madio dia hitarika faharatsiana ho an'ny fisainana, ny fahatsapana, ny fiteny ary ny fiatsika. Izany ny teny ilaina dia izao fovaovao no avoazina sy novolavolaina hanahaka ny an'i Jesosy Kristy. Dia tsarona tokoa ny fahateraham-baovao izay namen'ny Tompo ho antsika araka izay voalahatra amin'ny Jaona 7 ary ihany koa izay rehetra ihany koa fahadiovana sy ilay fo vaovao izay omen'Andriamanitra sy fanahy vaovao izay natolotry ny Tompo araka ny bokin'ny Ezekiel 4:30. Dia izany no ahatonga antsika ho afaka amin'ireo karazam-pahotana rehetra, karazan-tsampy rehetra ary karazam-palitona rehetra izay mety mangeja eo amin'ny fiainana andavanandro. Enganefa namasin'Andriamanitra hanadio antsika isanandro ka tonga antsika ary hanana ilay fitiavan'Andriamanitra dia ilay fanahiny hiasa anantsika azotsika ery hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafim-piaina rehetra. Ho azo ny voninahitra ho antsika kosa ny fiadanany. Amen. Vavaka isika. Jesosy avy any Nazareto, ny teninao tokoa dia teny marina, teny fiainana, teny manoro anay ny lalako ombana makany amin'ny fiainana mandrakizay, teny tsy misorona fa teny kosa mananatra sy mampianatra ary mampahery anay, hahafahanay manoanao amin'ny androm-paina rehetra. Ankehitriny izay dia mangataka aminao mandrafo aminay, mamela ny alokay satria ny fonay tokoa dia matetika misy andaotra, mora malahelo, mora tohina ary hitoeran'ireo asain-dratsy sy rehetra ihany tokoa araka lazainao dia ny amin'ny fitsangajangana sy ny halatra, ny vonon'olona, ny fankambadin'olona, ny fiaremana sy ny lolompo, ny fitaka, fijejejona sy ny maso ratsy, eny ny fitenana sy ny avinavina, ny fahadalana rehetra. Dia angatahana famelana Tompo Jesosy manalo mamindrafo amin'ny izany. Fa ny tokoa izay mieritreritra fa rehefa tsy tanteraka ilay zavatra izay nokasainay dia very nefa tsy maninona na volavolainao an-tsaina aza ka hankafizinay ao anaty. Hifonany aminao izany Tompo ary angatahana indrindra fa nadiovana amin'ny rahanao mba tonga anay hadio fo, hadio eritreritra, hadio finiavana sy hadio ihany koa ny atena anatinay rehetra mba tonga ny tenao tanteraka fa tokony hadio aloha ny ao anaty voany aty ivelany. Ary mangataka aminao Jesosy ny rano mihitsy no aoka nadio ny fanahy, ny saina, ny fo, ny tenany amanontolo atonga anay natanteraka ny sitraka ao amin'ny lafim-piaina rehetra Jesosy. Misaotra anao satria izany rano sarobidy izany tokoa no manafaka anay ary rehefa nomasina mampatsiahy isanandro fa matoa izany ny teny izay nomenao dia azo tanterahina. Ary manam-piniavana tokoa izay sy manam-pitiavana anao dia afaka natanteraka izany eo amin'ny fiainany amanontolo. Atonga ny fiainanay ho fiainam-paradisa teny ety an-tany ary atonga koa ny fanjakanao hitoera teny anatinay sy atonga ny olona ho resy lahatra ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fahatsoranao ary ny famelan-keloka izay atolotrao ho anay. Misaotra Tompony izany rehetra izany dia petraka fiainam-piaran-tanao ny fiainan'ireo tomponomponao amin'ity andro ity. Koa manoatra no fiarovana amin'ny arety mandoza izay mamely ary ihany koa mandavo olona marobe dia koa tsaroanay fa ilay aretina mikika anaty dia mandavo ihany koa ilay fanahy izay ao anatinay ka tonga anay Jesosy hanohitra amin'ny fanahinao ary hanohitra amin'ny tenany amanontolo tokoa izany herin'ny ratsy izay mikika anaty izany. Misaotra Jesosy noho izany dia tehirizo ny fonay ary ampahirizo mandrakariva izay, arovo ny fonay mihoatra amin'ny zavatra rehetra araka ny teninao ary izay koa dia aro izany. Misaotra Jesosy. Mandala mipetraka ambony seza fandraisana zanak'ondry mihaja amam-boninahitra no ohatran'ny toloko mandrakizay. Ao ihany kosa ny fahasoavana an'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Aleloia. Amen.